Eny ara-toplasy tompivavy iompana amin'ny olana misy eo anivon'ny orinasa Jirama sy resaka andraram-pirenen'ny ankapobeny ihany koa isika amin'ity zoma ity Andriamatoa Elia Rabe vahiny filohan'ny antoko Otrikafo. Miarabanao tompoko. Miarabanareo eto amin'ny CM radio, miaraba ihany koa ny mpanaraka any an-tokantrano any na ny eto Madagasikara na any ivelany. Raha ny tamperinandro ity dia nafapana ny fanambarana ireo sendika ny mpiasan'ny Jirama. Azo lazaina fa ny fond vy mihitsy ireo sendika ireo tamin'izany tsy matahotra ny ministera nefa nisy resaka tany ambadika tany dia lasa nilefitra reto mpiasan'ny Jirama ireto an'le fitakiana fanovana asa teo anivon'ny orinasa no nitoerin'izy ireo sy lefa nitsakitsana an'izao ny mpiasa ny fahitany antoko Otrikafo an'izay zava-misy izay amin'izao fotoana izao hoe lasa nilefitra le mpiasa verina nandray ny asany indray raha nitaky fony vita amin'izany talata larobia zany. Isan'ny adivitra tokoa moa zany ny tana ny sainy ny malagasy amin'ny ankapobeny indrindrandrindra ny mpandrifan'ny Jirama zany iny tolona nataony teo anivon'ny sendika ny Jirama iny moa le izy zany raha antsika nahita hoe tsy nandeha herinandro akory dia efa azo lazaina zany zao samy mametra-panontaniana hoe vita hatreo ve zany ilay tolona efa voavaly ve ny zavatra nitakina tao anatin'le izy mahatonga le hoe andeha hiverina hiasa aloha dia lasa mampametra-panontaniana zany hoe inona zany ny tena tao ambadika ilay hetsika zany natao. Etsy ankilany kosa nefa rehefa miresaka hoe angovotsika, rehefa miresaka hoe Jirama tsika dia tena hoe ain'ny firenena zany, avokavoky ny firenena zany jiro sy rano zany. Izy raha teo koa zany dia ny hoe raha miresaka toko hoe zon'olombelontsika dia tena hoe zo fototra mihitsy ny sitraka rano zany satria ny rano fahasalamana aina ao anatin'izay sahala amin'izay ny jiro rehefa miresaka toe-karen'ny firenentsika dia azo lazaina mihitsy hoe avokavoka ny toe-karena izany resaka jiro sy ny rano amin'ny ankapobeny mihitsy zany dia iteo zany no nahavelombolo ny ankamaroan'ny malagasy hoe tonga kosa zany fotoana mba taitra ny mpiasan'ny Jirama tamin'ity indray mitoraka ity ny rahina anao an'ilay tolona satria manahirana ilay zavatra misy iainana eo anivon'ilay orinasa sy ny mpanjifa ihany koa zany. Itsika miralanga maveriko hoe raha nisy fotoana ny vahiniana ny tenako teto amin'ny mahafilohan'ny Otrikafo dia tsy nisy fotoana tsy niresantsika ny olana ny Jirama, ny olany angovo eto Madagasikara tamin'izany fotoana zany zay dia efa niteny hoe miroso mandeha makany amin'ny lalan'ny privatisation nge le politika ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mahakasika ny orinasa Jirama. Io moa zany izy ny voasata ho lasa société anonyme ilay Jirama dia akoatran'izay koa dia hoe ho atao société commerciale ilay orinasa Jirama zay ozy hoe zany resaka rano sy jiro zany dia tena tafiditra ao anatin'ny filana fototra mihitsy zany ary ny malagasy rehetra no tokony hisitraka an'izany fa tsy ho 4 hatramin'ny 5 isanjato io fotsiny. Ny orinasa Jirama nefa no afaka manao an'izay zany amin'ny alalany no izy eo ambany fiveza no orinasa mpanjakana azy ka ozy hoe izahay aloha ato amin'ny Otrikafo na hijanona ilay eo anivon'ny le syndicaliste eo anivon'ny orinasa Jirama ireo le mpiasa zany na hano le tolona dia zay tena manentana nivoaka mpiray-tanindrazana mihitsy hoe mila andraisana andraikitra ary tsy tokony hipetrapetraka tsika manoloana ny olana mahazo ny Jirama sy ny resaka angovo eto amin'ny firenena io satria averiko le izy hoe izany fisitrahana rano sy jiro zany dia tena tafiditra ao anatin'ny filana fototra izany ka raha mijery zany ianao hoe lasa société anonyme ho lasa ho atao société commerciale ilay orinasa Jirama dikan'izay zany ho lasa produit de luxe zany ilay jiro sy rano eto amintsika zay any amin'ny firenen-kafa zay mba hitan'ny tena moa zany sy hoe tsika ihany koa samy manara-bavao dia tena hoe azo lazaina hoe tena franc symbolique ve malaza azy ny fidianan'ny olona ny vahoaka ao amina firenena anankiray efa manoso zany resaka rano sy jiro zany eto amintsika izy rehefa atao hoe ho avadika société commerciale disy an'izay zany dia tsy tsika rehetrarehetra zany no afaka hisitraka anio rano sy jiro io satria misy manazava manko hoe tsy aleo veloha andeha le société commerciale vitantsika hoe hitondra tombontsoa ve sa isy voka-dratsy no atsika lisy toiza hoe mba mila makalesina kositsika tamin'ny privatisation rehetrarehetra natao teto amin'ny firenena inona no nitondra tombony ho atsika tondrana tombony ho atsika ve ny privatisena ny Solima
izy io lasa ohatrinona ny vidin'ny solika nitondra tombona atsika ve ny privatisation ny banky donc tytsika samy menimenina amin'izao fotoan'izao amin'ilay resaka 20%. Za zany tsy manome tsiny notrokafo an'iren'ilay orinasa reny a mitady tombony reny tonga eto amintsika fa ilay fitondram-panjakana no tokony ametraka mazava tsara tokony hiaro ny vahoakany ao anatin'izay zavatra ka hozy hoe zavatra tena tokony hifanomezantsika malagasy tanana mihitsy a izany fanoherana ilay sata vaovao ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny orinasa jirama ho lasa société anonyme sy lasa société commerciale zany akoatran'ilay hoe société commerciale ho lasa produit de luxe zany ny rano sy ny jiro eto amintsika izay mamono nia vahoaka malagasy zany amin'izao fahasarotam-piainan'izao ve mbola andeha hidangana indray ny vidin'ny rano ny facture-ny rano sy ny jiro eto amintsika ahoana moa zany ny fomba hiainana amin'izay dikan'izay na lay zo fototritsika mba hisitraka fahasalamana ary amin'ny alalan'ny fisotroana rano zany fisitrahana rano izay tsika efa tsy misy mahatsabo tena tsony nge maly zao ny sifra ny voaka dia hoe miodidina amin'ny 300 ny voaka malagasy io mba afaka mamonjy hôpitaly rehefa tsy salama afaka mamonjy hôpitaly rehefa tsy salama dia tia eto amintsika lasa produit de luxe ny rano sy ny jiro ahoana moa zany na le zo fototsika mba azo fahasalamana isotro rano ary zany ao anatin'ilay izy azo azavana dia fa lasa tsy hositrahantsika tsony zay ao anatin'izao fahantrana be iainan'ny firenena zao ka ohatra hoe marina fa mety hoe nemotra tsy fantako moa nemotra sa mbola hanohy an'ilay tolona lay mpiasan'ny jirama fa oza hoe ny vahoaka malagasy mihitsy ny tokony hijoro ao anatin'io fa itsika rehetrarehetra miodidina ny 330 tablisa dia tokony manana zo itsika afaka hisotro rano madio afaka hisitraka azavana satria le azavana nge tsy le azavana mahazavana azy fotsiny fa aveliko hoe afokafoko ny toekarena izy maro mivoaka malagasy no mivelona amin'ny alalan'ny fampiasana jiro ange zany ao anatin'ilay sy ny rano e izay zany le izy ka ozy hoe lay satan'ilay société anonyme sy le société commerciale io a mila toeritsika io raha ohatrerentsika indray le société anonyme dikan'izay nge zany sokafanao lay capital ny jirama efa miala eo ambany fitatana ny fanjakana zany amin'ny ma orinasam-panjakana azy dia hosokafana amin'ny tsy miankina marina fa misy lay resaka mandeha any hoe misy action amidy hoe 20 000 ariary dia mety samy mahazo sy ny ohatran'izay zany tsy dia hividy fa ozy hoe resaka fotsiny zany fa rehefa miresaka ianao hoe hosokafanao lay a capital ny jirama priorité zany ao anatin'izay hoe izavy ireo le fournisseur ny jirama manana trosa amin'ny jirama reo zay matanjaka be daholo zay matanjaka be daholo reo zay nefa nitanjon'ilay mpitondra fanjakana atao anatin'ilay izy hoe potehana tsy kelikely mihitsy le orinasa jirama ahafahana amin'ny privatiser azy azahoany tsy miankina azy dikan'izay zany ao anatin'izay izy ireo mpamaty solika ny jirama reo samy mahafantatsika ao ny groupe action misy ny Jovena sy ny karazana izy ireo le mpamaty fitaovana sahala amin'ny hoe ny groupe sy ny karazana ny jirama reo dia fantatsika ao anatin'izany ny orifraise isan'ny matanjaka ao sy ny karazana iza le mpamatsy angovo ny orinasa jirama reo dia fantatsika ny Onelec ny Delec PDB zareo zany ao anatin'izay zavatra ireny zany ny priorité rehefa misokatra le action dikan'izay resaka fotsiny ity le hoe 20 000 ariary dia efa mahazo action amin'ny jirama ty fa ireo le fournisseur reo zany no sitraka amin'izay ahoana ny fomba iainantsika an'izany hoe na ny secteur stratégique sahala amin'ny jirama ary dia omenao ny tsy miankina famonoana ny firenena nge zany ao anatin'ilay izy dia izay zany no mahatonga anay hoe rehefa nijoro le mpiasan'ny jirama reto tena netana ny olona zay hoe tena tokony ampinindreo io moa zany zao no nataony zareo tsy atatra hoe hitohiatraizandray le raharaha fa ozy hoe na memotra reo tsika malagasy tokony hijoro hiaro ny orinasa jirama tsy hanomezana azy ny tsy miankina ao anatin'izay ary eto mamerina kely misy mako zany ny olona miteny hoe reo le mpiasan'ny jirama reo ny fositra nahatonga ny fahampotehany le orinasa jirama amin'ny alalany hoe fangalarana solika fanodikodinam-bola sy nyzao izy hoe aza-badona ohatran'izay ny vahoaka malagasy mety misy ohatran'ny orinasa rehetrarehetra io tsy lozan'izany fa ozy hoe raha mahita le fitondram-panjakana fa izay ny fototry ny olona maninona moa tsy samboriny zany olona zany ary dia milamina le resaka fa tondronao fotsiny hoe le mpiasa ny mamotika an'le orinasa zay diso be zany diso be zany dia eto mba mamerina kely misy décret nge tena namoetra
amin'ny ahafahana namotika tsikelikely ny orinasa jirama io misy an'ilay décret 98/032 tamin'ny fiverenan'ny amiral Didieratsiraka no namoahana io décret io. Io décret io zany dia milaza zany ao anatin'ilay décret fa mahena ny famokarany jirama angovo. Zay décret zay zany dia heverinao zany mamoetra zany décret zany dikan'izay hoe izany no tokony foanany, tsy ny mpiasan'ny jirama tompoko no nanao an'izany décret zany, nampanasoniany zany décret zany, fa ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana nampanasonia an'izany décret 98/032 izany. Dia izany no isan'ny fototry ny olana amin'ilay fampitehan'ilay jirama satria ahoana moa olona mivarotra angovo amin'ny vahoaka malagasy ilay orinasa jirama nefa tsy avelanao kory hanao production zany an'ilay angovo izay ilainy ho varotany amin'ny vahoaka malagasy fa nomenany tsy miankina ilay famokarana angovo. Dia lasa ilay orinasa jirama indray no mividy angovo lafo amin'ilay fournisseur an'ireto dia mivarotra mora amin'ilay malagasy. Dia ny mpiasa ve no nanao an'izany contrat zany? Zay zany mahatonga hoe aza mifanabady kosa fa ny fahefana mpanantanteraka ny tena fototry ny olana ao anatin'ilay izy. Dia akoatran'izay décret zay dia hevery zany misy le décret 98/032 io dia hevery zany fa ny jirama tsy afaka mamokatra ny angovo tokony ho zarainy amin'ny mpanjifa akory fa ny tsy miankina ny manome azy. Dia eo anelanelan'izay nefa ny jirama tsy manana moyen akory anaovana na dia entretien ary ny fitaovana efa antitra daholo sy ny karazany. Dikan'izay zany le production jirama ny hena nampiny ity décret ity tsy mamokatra ntsony amin'izao fotoana izao fa lasa ny tsy miankina no mamokatra. Raha misy zany zavatra tena mamotika ny orinasa jirama dia le contrat maloto ny fanaovany mpitondra fanjakana amin'reto ilay fournisseur ny jirama reto. Zay no tena olana. Raha ohatra fotsiny zao raisitsika ny tanànan'ny Toliara renivohitra zany 16 mégawatt no ilaina zany ny fanarana ao anatin'ilay izy misy orinasa mamokatra an'izay 16 mégawatt zay. Zay zany ny contrat ifanarahana ny orinasa jirama sy le tsy miankina fa le 16 mégawatt inge zara fa mamokatra ny atsasan'izay ilay orinasa nefa le vidin'le 16 mégawatt tsy maintsy alohan'ny orinasa jirama amin'ilay fournisseur amin'ilay tsy miankina zany ao anaty na mamokatra 6 mégawatt ary io dia tsy maintsy aloha ihany koa le 10 mégawatt izay tsy vokariny io. Iza ny manao an'izany contrat zany? Tsy ny mpiasan'ny jirama tompoko no manao an'izany fa ny fahefana mpanantanteraka ny mpitondra ny fandimby izay tohizany amin'izao fotoana izao. Zareo moa nanomboka 2009 nefa namotika an'io dia mitohizy hatramin'izao ao anatin'ilay izy. Misy orinasa sasany akoatran'izay zay tsy lavitra ny Antananarivo akory hoe ny fanarahany amin'ny orinasa jirama ohatra 20 mégawatt no vokariny dia iny 20 mégawatt iny no vidin'ny orinasa jirama aminy fa le 20 mégawatt ange zara fa mamokatra 5 mégawatt ilay orinasa dia nefa 20 mégawatt ny alohan'ny orinasa jirama satria zay le contrat ny fanaovana. Akoatran'izay mbola ny orinasa jirama no mikarakara n'le groupe zareo, mbola ny orinasa jirama no manao ny entretien rehetrarehetra amin'ilay orinasa tsy miankina izay mifournir an'ilay énergie amin'ny orinasa jirama. Hevero amin'izany ange mitango vola fotsiny zany ilay fournisseur ao anatin'ilay izy. Dia ny mpiasan'ny jirama ve no nanao an'izany? Azafady ny fahefana mpanantanteraka no nanao an'izany satria azahoany zareo tombony koa le izy fa misy kopaka isasahana iarahana amin'reto ilay fournisseur reto. Zany hoe fangalaram-bola ankolaka zany le izy hoe alain'ny fanjakana fa misy olony fanjakana iny manana tombontsoa manokana amin'ilay jirama. Zay le izy. Misy mpitondra fanjakana nge, misy mpanao politika eny mpitondra ny fandimby nge, isan'ny tompona groupe ao anatin'ny orinasa jirama zay groupe tsy mandeha akory nen'ny sasany nefa bandoavina ny orinasa jirama misy daholo zany ao anatin'ilay izy. Aniza zao izy 105 mégawatt tonga Tomasina Mandrakitiny androany tsy azo ampiasaina io. Zany ange le problème alohan'ny anafaranao azy dia tsy fantatrao ve hoe tsy zakany tetezany eto aminao le izy fa afaranao le izy satria azahoanao tombontsoa dia ataonao sacrifice ny vahoaka malagasy ao anatin'ilay izy. Dia aveo anao milaza hoe tsy zakany tetezana le izy talohan'ny anafaranao azy hoe tsy fantatrao hoe zakany fotodrafitrasa eto aminao ve fa tsy zakany raha tsy zakany koa le izy techniquement fa inona ny olana tsy ampiasana amin'io amin'izay faritra tokony ampiasa azy fa avela oloha fotsiny ao Tomasina le satria azahoanareo tombontsoa le izy.
zay ny fototry le olana fa le marivo salosana le pisolelaka le mahazo tombony amin'le mpitondra fanjakana le apresiana fotsiny de faly anenjika an'le mpiasan'ny jirama reto no tena mamotika an'io am'izao fahasarotan'izao ve de mbola sahanareo ihany no anapaka jiro no napaka rano ozy izy zalahy zany ohatry ka hatramin'izay ny vahoaka malagasy ny tapahana ny jirony sy ny rano ny vokatry ny famotena an'le orinasa jirama fa naninonareo tsy miteny de androaninareo vao ay mitovy hevitra aminay ihany secteur stratégique nge zany angovo zany ka tokony ho jerena ny fikarakarana azy sy ny karazany ay fantatrinareo ihany zany zay de izay zany no mahatonga anay mametraka hoe izay le resaka contrat maloto zay re ny fototry ny olana ao anivon'io a orinasa jirama fa fantatra ny teknisianina ny jirama tsara zay malagasy ny aretin'ny jirama ary fantany ihany koa ny vahaolana amin'io zay zany le izy ka ny tolona tokony atao zany akoatran'le famoanana an'le degré 98/0/32 teo mba hahafahan'ny orinasa jirama mamokatra ny angovo ilainy satria zay nge le izy le production anatin'le orinasa jirama ny tena mila averina ao anatin'le izy zay ny fitondram-panjakana no tsy mamelanaovana an'izany de lazaina fa hoe de efa tsy ho tafavoaka le orinasa jirama ty fa aleo vaina ny satany mba hafahana manome azy no tsy miankina de zay zany no tenenana tsika aza mifanabado re aza mifanabado re fa fantatra zao ny tanjonareo fa hanome an'ilay orinasa jirama tsy miankina de manao zay apotika azy de badonareo ny malagasy hoe le mpiasa ny fototra io efa tsy tafavoaka atsika ntsony io fa andao privatiser satria le voaka malagasy koa zany efa tezaina amin'izay hoe fa orinasa efa tsy tafavoaka io fa atao zay anapotehana azy de asiana ny délestage de apetraka daholo ty zavatra maloto rehetrarehetra ty de na itsika lasa rano maloto ange no sotrotsika fa salamana nge aina nge zany rano zany nefa rano maloto ny vokarin'le orinasa omena sotrony ny malagasy mba ampidirana ato an-tsaitsika hoe orinasa efa tsy tafavoaka ntsony io fa leo mena ny tsy miankina zany ange le izy noforonona mihitsy ange le resaka délestage mialatsiny ny foronona le resaka délestage mba hoentina amotehana an'le orinasa mba hitenenana amin'ny malagasy hoe orinasa efa tsy avitra reo fa omeno vahiny de ohatra ny tonga amin'ilay tanjony iriny ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa itsika malagasy no mila mitandrina averiko secteur stratégique izany orinasa jirama zany tsy azo omenany tsy miankina zany tsy azo privatiseny zany reo orinasa mpanjakana efa lasy reo ary anenenana ao anatin'le izy efa manahirana ny mieritreritra andreo tokony mitady fombotsika ny hoe amerenana andreo de ty le orinasa jirama mbola ometsika ny tsy miankina indray zay misy vahaolana io ary afaka atao tsara ny manarina an'io ka rehefa tsy vitan'ny mpitondra fanjakana iso ny teniko za tsy miteny hoe tsy vitan'le mpitondra fanjakana fa ny politika ny fahamotika an'io sy privatisean'io tokony ho toeritsika zany raha misy zany tena ataoko hoe zay ny averinay tokony fanomezan-tanana tamin'ilay mpiasan'ny jirama zay ny grevy zay averiko hoe amin'izao fotoana zao mampalahelo hoe tsy fantatra hoe aiza indray zany no toy an'le raharaha de zay hoe tena zany no tena tokony fanomezan-tana satria ny problema an'le mpiasa marina aloha ny azy hoe misy an'le sata vaovao de hoe eo amin'ny 1034 eo zany ny mpiasa tsy maintsy misy fepotona mendrareo hoe sorona ao anatin'izay tombotsoan'le mpiasa zay rarina izy raha mijolo amin'izay fa oza hoe zay an'le mpiasa fa ho atsika ilay mpanjifa an'le orinasa jirama ho atsika vahoaka malagasy mididina 2.3 tapitrisa azo atao tsara ny mampisitraka rano sy jiro atsika amina front symbolique azo atao zany amin'ny alalan'io orinasa jirama firmo ny ataontsika hoe misy centrale kely be deaibe nge na hydraolika sy ohatran'izany afaka atao eto amin'ity Madagasikara ty ny tsika nge ny rano ka manodidina 1 million mètre cube par seconde very any an-dranomasina manomboka any avaratra hatrany atsimo azo anaovana mini centrale kely be deaibe hydraolika raha tena tiana ho atao zany azo atao zany ary tsisy antony tsy avitanan'izany akoatran'izay manana rivotritsika manana masoandro tsika tsisy tsy ananatsika ka tsy ahafahana mampisitraka rano sy jiro an'ilay vahoaka malagasy ny akoatran'izay de mbola resaka hafa ihany hoe resaka isan'ny hoe bokatrosa le orinasa jirama zany amin'ny alalan'ilay menaka mavesitra zay ampiasainy zany sy ny karazany de fa ataontsika inona fotsiny zany eo an'ny Madagasikara wall io ataontsika inona fotsiny ilorana menaka mavesatra tsy miroro io atao inona io zay efa voapirofo ara teknika fa afaka ampiasaina miliny jirama io fa maninona ny tsy atao
zay zany nenay ny fanontaniana mipetraka fa maninona le izy ny tsy atao le vahaolana nanantsika fa tsy atao le izy rehefa tsy hanao azy le mpitondra fanjakana anjarantsika malagasy mandray fanapahan-kevitra inona ny tokony atao am'le mpitondra fanjakana fa le mpitondra fanjakana mihitsy ange zany ny fototry ny olana ao anatin'le satria le resaka angovo le resaka jirama tsy resaka rano sy jery fotsiny fa resaka aina ho aly izy resaka fahasalamana resaka toe-karena ihany koa le izy zany hoe sosialy-bahoaka mihitsy ny voakitika mivantana ao anatin'ilay olana ka rehefa tsy hanao an'izany vahaolana zany ilay fitondram-panjakana anjarantsika mandray fanapahan-kevitra fa tsika ve dia hiandro fahateto fotsiny zany ao anatin'le izy ka raha feheziko le izy dia ny hoe tsy mpiasa ny olan'ilay jirama tsy resaka compétence ny teknisianina malagasy ny olan'ilay jirama fa le volonté politique an'ilay mpitondra fanjakana mamotika an'ilay orinasa-panjakana sahala amin'ny jirama mihitsy no tena manahirana volonté politique ihany koa nefa no afaka manarina an'io ka rehefa mpitondra tsy manana an'izay volonté politique anarina an'io zay oza hoe anjara ny vahoaka malagasy no manasazy azy satria mamono atsika ny mpitondra sahala amin'izay dikan'izay zany ozy aho hoe ny contrat ny fanaova ny mpitondra fanjakana zay nampanasoniavana ny mpitata ny jiramany fandimby tompoko no namotika ny orinasa jirama sahala amin'izao fa tsy resaka mpiasa zany zay averiko ihany raha hitanareo fa misy mpiasa ao manodikodina solika ozy izy nareo manao mamotika mamotika an'le groupe satria misy daholo zany vinona tsy andraisanareo fepetra ary fa tsy nyretraretra kosa ny soketainareo hoe manao an'izany dia ireo indray nitondronareo hoe fototry ny olana amin'izao fotoana izao mampijaly ny vahoaka malagasy amin'ny délestage ny fanapahana rano sy ny karazany fa le politika an'ilay fahefanapahana tanteraka ny andraikitrareo izay samy mahazo tombontsoa miaraka amin'reto ilay fournisseur reto ohatra ny vanga zany heverinareo hoe tsy fantatry ny vahoaka malagasy ka zay ny ano anentanako ny vahoaka malagasy hoe ty firenena iombonany atsika rehetrarehetra ty orinasa-panjakana zany orinasa jirama zany tsy tokony avelantsika omena ny tsy miankina zany toerina mihitsy ary mila ravahany io le sata vaovao ny orinasa jirama io zay tsy fantatro moa zany hoe ilay mpiasa efa nanaiky an'le hiverina hiasa sy ny fanaraka tamin'ny ministera io ve efa voavaha daholo ve zay olan'izay zany ao anatin'le izy sa ny sinina atao no natonga andrareo ny emotra fa ny amin'ny mahafilohan'ny otrikafoa dia averiko hoe andao tsika hijoro tsy anaiky any zavatra misy zany satria efa betsaka ny zavatra hiaretana eto amin'ity firenena ity ka raha mbola anaiky koa tsika ny privatisena ny orinasa jirama io amin'ny alalan'ny fanomezana an'le sata azy vaovao le société anonyme sy fanaovana azy société commerciale zany dia ozy hoe na tsika miaraka mijoro dia mandray andraikitra hanovana an'izany na tsika zany samy mipetraka fotsiny eo dia miara-maty eto iny mahakasika ny tale généraly ny orinasa jirama heritaona zay no nipetrahany teo amin'ny toerany mahatale généraly raha ny fantatra dia ny banky iraisam-pirenena no nametraka azy io teo satria anisany hoe manam-bola ao mamatsiny zany orinasa jirama zany ny banky iraisam-pirenena zany hoe mahaleo tena zany io tale généraly io fa tsy azo mifanjakana baikona banky iraisam-pirenena no mibaiko azy izaraina roa nefa ny karamany aloha zany vola be ny karaman'izany tale généraly ny jirama zany zao ny asa vitany inona no mahatonga azy tsy samy teny zany mitoroka n'le zavatra tsy mety eo anivon'ny orinasa jirama milaza amin'ny vahoaka malagasy mihitsy hoe zao ny olanao nisy an'ilay resaka solika iny moa nambarany any rajoelina tao hitory eny amin'ny bianco izy hatramin'izao mbola tsy hitany marina mahakasika n'izay resaka solika izay aloha hoe iza marina ny tena paka an'ilay solika amina citerne maromaro moa le izy tsy ho vitan'ny mpiasa mihitsy ny tatitra an'izany fa efa hoe adiny samy any ambony adiny samy lehibe zany le izy le izy aloha zay le ataoko hoe le izy tsy tokony abadona ny vahoaka malagasy dia tsika koa tsy tokony anaiko badona milay mpitondra fanjakana zay le izy raha miresaka halatra solika amina citerne zany ianao ihany teo misela no niteny azy hoe tsy mpiasa tsotra no vitan'izany za koa teo tamin'ny fanazavako dia efa miteny hoe misy amin'ny mpitondra fanjakana miraitsy kombakomba amin'ny mpiasa sasatsasany amin'ny cadre sasatsasany dia miraitsy kombakomba amin'ny reto fournisseur ny jirama reto amin'ny famotehana n'le orinasa fanodikodonana an'izany solika sy ny karazana zany iza ary zany le hotoriny mpiasa iza le hotoriny fantatry andro rajoely hoe iza ny tokony hotoriny amin'izany raha tsy izy mihitsy koa
ny ao anatin'izany resaka zany satria misy resaka mandeha nge hoe rianina ny te handray an'le orinasa jirama rianina fantatra nge zany ary misy anarana rajoelona mandehandeha koa ao anatin'le izy fantatra ny rehetrarehetra zany ka azanaovana sinema zany le vahoaka malagasy hoe ndeha toroka any amin'ny Bianco de raha tena masa ilay mpitondra fanjakana dia fantany hoe iza ny lezoana mafia ao anatin'ny orinasa jirama io. Zay zany le izy mamotika an'le orinasa ary tsy afa-miala amin'izany izy amin'ny maha-tompona andraikitra voalohany azy eto amin'ny firenena tsy afa-miala amin'izany any rajoelona fa tompona andraikitra voalohany amin'ny famotehana an'le orinasa jirama. Miresaka ianao le hoe DG vahiny zay moa zany tany am-boalohany de efa nametraka mihitsy hoe de tena tsy manisy dikany mihitsy ange ny teknisianina malagasy ny fametrahana vahiny amin'ilay hoe fitantanana an'le orinasa jirama sy hoe andeha hamahany olona an'le orinasa jirama ozy hoe nampianarina natao inona ary zany ny tanora malagasy ny teknisianina malagasy nampianarina hanao inona reny olona eny raha tsy afaka hamahany olona ny orinasa jirama ozy azambanimbanina sahala amin'izay lay manampahaizana malagasy ka lazainao fa tsy mavahany olana io de akanao vahiny sady manakarama vahiny lafo lay vahoaka malagasy ao anatin'ilay izy satria ny vahoaka malagasy no manankaramana io zany mbola tsy misy vahaolana ihany koa nefa fa voamaika le izy potika sala amin'io tany am-boaloha zay de efa niteny satria ohatra ny tantaratra le izy hoe isan'ny mission an'ilay DG vahiny ange de ny andeha ny liquide fotsiny ny trosa anreto le lazaina fa fournisseur reto nefa le olana tsy mivary efa aveo zany ao anatin'izay zavatra zay. Ny faharoa de ny hoe samy mahafantatra ange tsika misy orinasany mahatrehitre any faritra Tsinanana any ao anatin'le izy tapahany jirama ny jirony zany tsy ny ranony nanao pression nge olo io amin'ilay DG any jirama le lazaina fa hoe vahiny nanao pression de le DG any jirama ndray nanao pression ampiasa hamerina ny rano sy ny jirony ilay olona mahatrehitre io fantatra zany dikan'izay zany afaka anaovana pression ihany ka izany le DG vahiny zay karamaitsika lafo ao anatin'le izy fantatry ny rehetrarehetra nge zany fa sao de verinario hoe tsy fantatry ny olona de eto koa zany zay de mametraka vitany malagasy ranga io fa resaka volonté politique finiavana politika no tsy misy amin'le mpitondra fanjakana anarina an'le orinasa fa vitan'ny teknisianina malagasy io vitany manampahaizana malagasy io omeo asiny lay manampahaizana malagasy fa ny tena olana nge de zao rehefa malagasy napetraka eo de manaiky koa itsakitsahany fa efa nampanatanteraka tapon-doha de manaiky manasonia an'ity contrat manahirana rehetrarehetra mamotika an'le orinasa ity satria zay koa zany ny aretitsika rehefa mahazo toerana kely de tsy te hiala amin'le toerana de nahita zao ary contrat mamoetra ny ampanasoniavana anao de manasonia anao amin'le fitiavana tombotsoa sy fitiavana toerana tafahoatra zany ny olan'io orinasa jirama io misy olo zao mahafantatra hoe contrat tokony tsy soniavana ity fa mamono an'le orinasa fa satria le izy alatsaka le fahefana mpanatanteraka avy any manasonia izy zany ny foan'ny problema ao anatin'le izy miresaka banque mondiale anao teo zay hoe raha misy ane mamotika any Madagasikara ihany koa tafiditra ao anatin'izay ny lafiny angova amin'ny lalan'ny orinasa jirama ny fanekena tsy ampeverana ny contrat apetraky ny avy any reny moa zany tsy de tena hoe lay contrat fa le conditionnalité apetraky reny amin'ilay famatsim-bola zay omeny zany ao anatin'izy de manaiky fotsiny raha miresaka fake zao tsika any FMI dia meny anao le fake zay le 512 millions de dollars io no zaraina efatra iny tamin'ny fitondrana teo aloha de nandimby azy le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao efa impiritsika teto namana Michel no teny hamono atsika nge ty le conditionnalité ny FMI zay kena hoe tsy azonareo subventionner ny jirama tsy maintsy ampiarinareo ny vérité de prix an'ny solika tsy maintsy tsy azonareo subventionner koa ny armady aizytsika impiriny menimenina an'izany teto notrika fa tsy mety ane zany zavatra any fa hamono atsika zany io izy androany aizany ary Madagasikara tsy potika io ny jirama koa potehana ao anatin'izy fa satria moa zany notrikafo miteny an'le izy de enina koa zay nefa io miaraka mizaka an'le izy tsika conditionnalité any mpamatsy volo zany dikan'izay tsy ny banque mondiale na ny FMI mihitsy no anala ny olan'ny Madagasikara sy anala ny olan'ny jirama eto amintsika eto itsika ihany no tsy maintsy mama ny olantsika eto fa tsy afaka ihany vahiny avy any ivelany tsika amahany olantsika za zany tsy miteny hoe manometsiny an'le vahiny non fonctionnaire international reny tady tombotsony atongavany reto eny asany eny reny tsy maintsy manao izy fa itsika no mila mandanjalanja ny fiaraha-miasa amin'ireny
raha tsy maintsy raha hiasa aminy ihany mila lanjalanjaina le izy fa tsy ampidirin'ireny-kizotsika de miditra koa zay zany hoe tsy miresaka hoe tsara ve le politique na subvention sa ratsy na hoe tokony ho ampiarina ve le vérité de prix am'resaka atolika sa tsy any aloha ny adevitritsika fa le fanekena le conditionnalité zay apetraky ny mpamatsy volo zay zany a noa resahany ao anatin'le izy satria ahoana moa zany neveranao hoe afaka anao subvention le mpitondra fanjakana izy areto jerety zavatra ataony lazainy fa ho atao fotsiny le subvention fa rehefa aveo nge tsy subvention mandeha makany am'le orinasa zany akoa le fantatra nge zany e sorabola fotsiny no miresaka ao anatin'le izy fa le izy de zay averimberiko questionna volonté politique sy fitiava-tanindrazana io andeha anavitra an'le firenena sy andeha anavitra an'le orinasa azo atao zany fa tsy zao fitondrany zao mihitsy aloha zany no andeha anao an'izany zay no mahatonga anay mametraka hoe ny olan'ny firenena zany am'izao fotoana zao de Andry Rajoelina sy ny politika ane zay le izy Andry Rajoelina sy reto ekipa ny ampiasainy reto zay ny tena olany ny firenena am'izao fotoana zao ahoana no ahafahantsika manova an'izay zay le izy satria tsika nge mbola hita mihitsy tsika hoe firenena voazanaka ao anatin'le izy napetraka le vazaha satria petraka hoe rehefa vazaha de tsy azo baikona ao anatin'le izy fa rehefa malagasy no mpitatana an'le orinasa de afaka atao zay tia nanovana azy nefa oza hoe sady karamaina lafo le olona le vazaha nama ny olana ve izay zavatra zay ao anatin'le izy ary faharoa de ny hoe zay le fanambanimbanina sy fanaovana tsinitsinina ny zanaky ny malagasy zay nahita fianaran'izay zay no mahatonga an'le olana tsika manafatra vahiny mahany olany firenena mahany olany ny orinasa jirama ny tsika ny manampahaizana vahiny mitady lalana ny tsika ny manampahaizana malagasy mitady lalana mandeha makany ivelany mifanohatra be zany izany politique zany raha mieritreritra fampandrosoana ny firenena ianao ka averiko le izy hoe zavatra maromaro zany mamoetra ao anivon'ilay orinasa jirama de izingiziniko hoe foano le décret 98/032 zay mampiena ny production ny énergie ao anivon'ny jirama io zay zany le izy foano avokoa le contrat mamoetra mamodika an'ilay orinasa jirama io fa zany no isan'ny foan'ny problème avelao ny technicianina malagasy eo anivon'ny orinasa jirama hamoaka plan de redressement ny orinasa jirama io fa azo atao zany de aza hitsabahanareo fahefana mpanatanteraka tafahoatra ilay fitantanana n'le orinasa jirama de ajanony itele fitadiavana tombontsoa rehetrarehetra amin'ny tehana an'ilay orinasa ty de jereo ny vahaolana ho anay rehefa tsy anao le mpitondra fanjakana satria triry zareo mihitsy koa no amahany olantsika am'izay de andao tsika samy malagasy no andray fanapahakevitra andao tsika samy andray fepetra hoe inona ny tokony atao fa misy vahaolana io de akoatran'izay le izingeziniko teo hoe lasa resaka Apollo 21 fotsiny ange le tsomororo sy ny karazany vahaolana ho atsika hoe le tsomororo ny any zany iverenako farany ao anatin'iny de hoe le huile tange notoka avy ty ary mahafantatra an'izany mainka efa ny mpitondra fanjakana misy an'le hoe atao hoe procédé catalytique zay afaka mamadika miraffiné an'le huile tao lasa kérosène gazole essence sy ny karazany que demande le peuple hozy izy ny vahiny tsy lafo reny manao an'izany zay ary mahafantatra hoe mididina ny 18 millions à 20 millions de dollars ny fitaovana ahafahana manao an'izany ao anatin'le izy de ny am'izao fotoana zao koa zay koa no mialatsiny fa adiny fiverena kely isan'ny olan'ny orinasa jirama koa nge nanapitehana ania raffinerie tao Tomasina menany tsy miankina moa zany le raffinerie satria tamintsika mbola nanana an'io raffinerie io dia nanafatra produit brut tsika de ny raffinena teto de iny no nalefa teny am-pomba de mba azo ny ainana ny vidin'le solika fa am'izao nge tsika produit efa raffiné no afaratsika satria ny potehana le raffinerie de ilaza koa ve tsika efa tsy afaka mamerina ny raffinerie ao Tomasina na manao raffinerie isakireo lay toerana misy portsika ireo rapport anakenina ohatra ny lehibe eto Madagasikara de miteny ve tsika fa tena tsy afaka atao zany afaka atao zany fa question na volonté politique zany mo raha mba tsy manana raffinerie koa reo le port anakenireo mba ilahtsika hoe tsy maintsy miainga avato Tomasina foana ve zany le solika vao miparitaka eran'ny Madagasikara satria isan'ny mahalafo an'le vidiny koa izay zavatra zay de zay nataoko hoe io le mpitondra fanjakana tsy anao fa ny vahaolana misy de andao zay manam-bahaolana no andray fanapahakevitra zany am'le mpitondra fanjakana tsy anao io de mametraka mpitondra zay vonona hama an'ilay olana tsika fa azo atao io fa tsy hoe tsy azo atao zany fa ireto
nefa voafatotry ny fifanarahana maloto amin'reto ilay compagnie pétrolier samy multinationale isan-karazany miaraka amin'ny bailleur de fonds dia manao izay amitehana an'ilay orinasa jirama fa ny vahaolana tompoko be dia be io fa mila olona fotsiny tia tandrazana ho asy manana volonté politika anao an'izay fa azo atao izay fezoko amin'ny hoe ny olana gasy tompoko ny olana Madagasikara malagasy ihany no tsy maintsy mamaha azy fa raha endrasantsika hoe vahiny no mahany olantsika hitady remby azy indray aho ireo vahiny eo raha mivahany olantsika raha toe-karena iza indray no mampindramy mivoly eto ka raha ohatra mivahany olantsika fa itsika mila mametraka an'izay sy mitady vahaolana miaraka anasorana an'ilay firenena amin'izao fahoriana misy azy zao. Isa paritra ny filan-kevitry ny ministra tao ao anisan'izany fametrahana parc solaire amin'ilay hoe fitsidiana ataony Andry Rajoelina ireny tena vahaolana any amin'ny faritra tokoa fa izay parc solaire izay any amin'ny faritra atsimo azo lazaina fa misy masoandro any parc solaire napetraky Andry Rajoelina mety any amin'ny faritra sasany mety hoe rivotra fa parc solaire no napetraky Andry Rajoelina any mbola maro ireo fomba afaka hitrandrahana angovo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao politika ny antokotrokafo amin'izay resaka izay manao ahoana? Lizy aloha zao resakitsika zany teo hoe raha olan'ny angovo zany manana vahaolana be dia be tsika ny azy zany averimberiko misy vahaolana tonga dia azo raisiny eo ny alalan'ilay menaka mavezatsongororo ny loda fa maninona ny tsy atao zay zany mba tokony hovalian'ny mpitondra fanjakana zay maninona ny tsy atao ao anatin'le izy miresaka parc solaire tsika io aloha zany marina fa pahana vahaolana le izy fa mila mitandrina ihany koa tsika ny Australiana zao efa manana problema ngeza be amin'ny mitady toerana izy firenena metrahany déchet solaire any zay aloha miresaka impact environnemental zany tsika ao anatin'le izy fetrakan'le izy amin'ny lafin'ny tontolo iainana zay mila jerena ihany koa mioccuper terrain ngeza be ihany koa le izy zany mila jerena daholo vahaolana le izy fa tsy maintsy jerena izany zavatra rehetrarehetra zany ny tena manahirana angeo anatin'le izy dia lasa saina foana zany ianao mietrehitra hoe iza moa zany ny tompon'ny marché na ny tsena amin'izany indray mezakezahana amin'izay lafin'izay ry zany mahavariana dia tsika mbola ny firenena miroso amin'ireny ange efa tena tapidalaka le izy tsy manana vahaolana intsony dia voatery tsy maintsy miroso amin'ireny fa itsika mbola manana dia maninona zany no tsy ampiasaina izay foana zany ny le fanontaniana apetraky ny otrikafo ny gasy ihany no miteny hoe servitanana malavy dia andeha aminona varotra koa ao anatin'le izy zay averiko hoe 1 million de mètres cubes par seconde ho any atsika ny vola very ny rano very any an-dranomasina any lasa problema atsika indray ny rano raha tokony vahaolana ao atsika satria manino tsy misy le politika mazava ifehezana ny rano eto amintsika nefa manana ministera ny rano zany aloha zany mba anjaran'ny ministera no mamoaka an'izany politika zany ao anatin'le izy raha misy tokony zavatra hitadiavam-bola dia ny politika matipaika sy mipetrapetraka ohatran'izany raha tsy maintsy indram-bola ihany rehefa tsy afaka rehefa tsy vitanareo no manodina ny arena eto Madagasikara ahafahan'le izy miteraka vokatsoa ho an'ny malagasy zany miresaka ianao n'ilay filan-kevitry ny ministra mitety faritra dia izay le izy aloha tena mahavariana tena mahavariana zahako tamin'ny fotoana tany atsimo tany Toliara ny filan-kevitry ny ministra any zany amin'ireny fotoana ireny dia tena variana zany mijery an'le izy hoe efa mpitandro ny filaminana efa ho valonjato no ampiasain'le mpitondra fanjakana asa hoe inona loatra ny tahotra zareo ao anatin'izay vita le izy dia misy spectacle be dia tena hitanao mihitsy zany hoe tena spécialité an'le mpitondra fanjakana le mampirevy vahoaka le mampandihy vahoaka fa ny mamaha olam-bahoaka tsy izany zay tao afianaratsoa izy dia mbola hitantsika ihany koa zay fampirevena vahoaka zay zany tia indray zany zao sady mifanojo amin'ny festival de baleine any Sainte Marie dia izy hoe tena fandanim-bola fotsiny le izy ary resaka fanaovana vakansa rano fotsiny le ataon'ilay mpitondra fanjakana ao anatin'izy fa tsy izany ange ny atao hoe décentralisation na fitsinjaram-pahefana tsy izany ange tsy hoe batainao le conseil des ministres dia andeha ataonao aminay ery Ambodiny Sotry na batainao le izy dia ho ataonao ary aminay Ankily Maliniky na Belalanda na Tsanisihary tsy izany ange le problème tsy izany ange le atao hoe décentralisation fandanim-bola fotsiny zany manoloana ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia sahanao no manao blingbling mandatsa ny vahoaka malagasy ange zany miala tsiny mandatsa ania vahoaka malagasy zany ao anatin'le izy raha tena mahaolana ianao tsy izany no problème
tsy zany ny problema fa milaza fa hoe manana an'le UEM atao mandritra ny 5 taona sy ny karazany raha samina fantatra ve zany hoe ay zany flankevitry ny ministra amin'ny tety faritra no fa olanao anaty izy lasa manao vazivazy ny sasany hoe ko maninona ary tsy atao any amin'ny nosy sambatra na glorieuse fa maninona tsy atao amin'ny Joan de Nova na nosy kely zany ange raha tena teanao ihany zany nareo ao anatin'le izy fa ny zany ny fahitako azy hoe tena latsainy ilay mpitondra fanjakana mihitsy zany le voaka malagasy manoloana le fahoriana iainany hoe menomenomina reo sy ny fahantrahanareo fa zay indray zany de tsy manitsy manao ny fisehosehoanay sy ny ohatran'izay fa ohatrany mahavariana ihany le izy hoe isaky ny toerana ho asianao conseil des ministres ve zany de ho asianao spectacle avokoa tena hoy zay inona ary ny fiheveran'ilay mpitondra fanjakana n'le vahoaka malagasy de mandra-poviana no aneketsika zavatra sahala amin'izany fa raha miresaka décentralisation no ny problème ny décentralisation nge de tsotra ao anatin'le izy ny olona avy any amin'ny avy any atsimo raha misotro retraité izy zany tsy mahavita ny dossier izy raha tsy miakatra eto Antananarivo omeo fahefana reny le direction régionale reny zany ikarakara ny mpiasam-panjakana sy ny karazany sy ny filana rehetrarehetra de any anivon'ny faritra ilay izy de vita zarao ny teti-bolam-panjakana de mba samy afaka misitraka hôpitaly, afaka misitraka dokotera, afaka misitraka sekoly. Le manara-penitra moa samy manana ny fiheverany azy ao anatin'le izy. Zany ange ny problema n'ilay décentralisation ny vola miditra amin'ilay firenena ny are-pirenena ny tombotsoa rehetrarehetra azo tsy miparitaka any amin'ny faritra commune sy any amin'ny fokotany ihany fa fihin'le fahefana fohy be aty fotsiny de izy no manome raha 100 ohatra ilay raha 100 milliards ilay budget isa-taona zara fameny 1 million de francs isaky ny commune sy ny ohatran'izay tsy afaka afahana tsy afaka hiatrehana fa mpandrosoana zany lay politique ny décentralisation mila apetraka ao anatin'le izy raha misy arena ao amina faritra anankiray apetrao mazava tsara ny resaka ristourna sy ny karazany hoe 4% n'ilay fokotany satria ninay aloha le fokotany de zay de mametraka hoe io mila atao anatin'le CTD na hoe collectivité territoriale décentralisée ary mila fidina somena ny asony koa io rehefa misy arena io fisanjato ny anjaran'le fokotany fisanjato ny anjaran'le commune firina n'le faritra zay vao ny fahefana fohy be fa tsy hoe ny arena ao Abekily satria misy fitrandrahana manahirana koa Abekily tsy de misy presaka loatra tonga de 100 zany ny vola azo amin'iny de mandeha aty amin'le fahefana fohy be de rehefa aveo someny CSB2 tsy misy rasazy akory tsy misy paramedy ilay commune na fokotany ingan'le izy de mijanona eo le resaka zany ange ny problema ny fitsinjaram-pahefana sy hoe décentralisation eto amintsika fa tsy hoe manao décentralisation anao de andeha anao flankevitry ny ministre amin'ny tety faritra zay hoe tsika aza mifanabado amin'ny lafin-javatra ohatran'izay zany fa lasa manahirana le izy ka averiko ihany hoe io firenena iombonana ty mbola zakatsika ve izao zavatra misy zao mbola hojerena fotsiny ve ao anatin'le izy fa zay aloha de manao hoe tafahoatra ny mety zao zavatra misy zao mila mandray fanapahan-kevitra tsika rehetrarehetra ahafahana manova ny tantaran'ny Madagasikara indray. Teboka kely tiako resahana ny mahakasika ny Ilzipatra ny antokotrikafo dia isan'ny joronareo zany manahoana ny fahitanareo ny tatitra nataon'ireo délégationna malagasy sy le fanambarana ny raisany navoakan'ny firenena frantsay. Raha miresaka nosy malagasy aloha dia zay moa zany tamboalohany de efa niteny hoe fandaniam-potoana io fandanimboly io délégationna lefa hitsangatsangana fotsiny no alefan'ny Paris tamin'le 17 ny volana Jona teo satria inona ny antony le izy ange tsotra be io ne le feikevitra ny firenena mikambana le 3491 tamin'ny 12 décembre 79 iny tsotra fotsiny apetraka iny ny fampiresahan'le firenena roa tonta de jerevana ny fomba ialan'ny frantsay ao zay fotsiny ny ao anatin'iny dia zay zany tsy misy adevitra hafa tokony atao tsony akoatrany hoe ahoana ny fomba anesorana ny la Frantsa ao zay fotsiny le adevitra fa le izy rehefa mijery le tatitra ianao de hoe mangataka zay mba afaka anao fikaroanao ny fiaraka malagasy mangataka zay mba afaka anjonao ny faridranomason'ireo ny mpanjono mangataka zany hoe tsy misesantira ho tompony lay fitondram-panjakana malagasy zany nandefa an'ireo délégation ndreo fa mbola zareo indray zany no mangataka ao anatin'le izy zay zany manahirana amin'ilay adevitra mahatonga anay hoe fotoana lany fotsiny le izy fa raha tena anao tsy io ny fomba anaovana azy ary ny tena olana angezabe koa
zay manahirana nyreto le mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy mihitsy a dia ohatsy hoe le 20 cm ny andro rajoelona na tiatsika problema be mipetraka eto tampindohan'ny vahoaka malagasy iny zay zany na miresaka fiandrianam-pirenena tsika tsy am'ireo nosy ireo ihany fa amin'ny fiandrianam-pirenena amin'ny akapobeny mihitsy ahoana moa zany no ahafahanao mandonda tabatra manoloana Macron avereny nosonay Guénord Frantsaiko zay nge mifoan'le problema foziny sasany hoe tsisy idirana zany sy fahoana ny tsisy idirana ona ny tsisy idirana ahoana no ahafahana teratany frantsay anankiray hiady ny tombotsoan'ny malagasy manoloana ny la Frantsa tsy zany akory ny mission-any amin'ny maha frantsay azy fa ny mission dia hiaro ny tombotsoa frantsay amin'izay toerana sy firenena misy azy zay ny mission-any rehefa manana an'ilay naturalisation ianao zay zany ilay izy zany daholo no masarotra n'ilay adihevitra zany ka tsy mahavariana zany raha ohatra mahasa ny fanamaranany frantsay nge dia mazava ny azy miantoka ny fiandrianam-pirenena ireo nosy malagasy antsoina hoe ils se parlent ireo dia tena mandoda tabatra izy amin'izay ary tsy milefitra amin'izay any ka mahasa le député frantsay zany manoloana ny parlement européen hoe mangataka ny soutien ny vondrony européenne zany fa miantoka ny fiandrianany la France ireo lazainy hoe ils se parlent ireo zay nosy malagasy moa zany amintsika mahasahan'izany le parlementaire frantsay zany fa tsika manao inona any zany le foan'le problema ary rehefa mijery an'ilay député frantsay ianao dia izy indray zany no milazan'ny malagasy ao anatin'le izy fa tady violer ny souveraineté an'zareo ao anatin'le noso dia varina ianao fa saingy zao rehefa mieritreritra kely fotsiny ianao ray segondra ahoana moa ny tsy asa ino miteny an'izany ianao na ny fampandrosoanao ny firenenao ary mbola andandizanao sekinanao aminy mila téléphérique nareo iny io téléphérique tsy fantatra hoe ahoana ny fandehany fa dia miantona eo aloha samy mitazatazana eo fotsiny tsika mila inona reo ty any zany ny foan'le probleme ao anatin'le izy ianao hiady aminy amin'ny nosy malagasy anao nefa ianao amin'izay isaky ny mamoaka projet anankiray ianao ty misy etikasy heverina hoe anaovana an'izao ampandrosoana an'izao tsy maintsy angatahanao vola any aminy tsy possible le adevitra dikan'izay mila mpitondra mananajin-damosiny io mila mpitondra tena malagasy io mila mpitondra sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena sy tia tanindrazana io zay tsy andry rajoelona no afaka anao an'izay fa ny manahirana ao anatin'le izy ny amezako azy dia le izy nge ohatrany rehefa mijery an'ilay fangatahan'le délégationna malagasy ianao dia ozy ianao hoe ohatrany hoe tsy nanao ininona zany reo le ray aman-drenitsika teo aloha reo zay nahazo aniny fehi-kevitra ny firenena mikambana iny ao anatin'izy zay mbola misy amin'izareo velona amin'izao fotoana izao miteny hoe tsy misy ady tokony atao fifandresendahatra tokony atao akoatrany hoe fijerenany fomba ny sorana ny frantsay zay ihany le adevitra fa tsy avilivily amina resaka hafa le izy ary mato Elia Bivahiny filohan'ny tokotrika fitapilasady ny fotoanantsika tamin'ity anio ity manana ray minitra ianao hitondrana hafatra sy amin'ity andreo voaresaka tamin'ity androan'ity fandarana zarahevitra ety mpamaranana zany dia ozy hoe mandalo tsiondalana sy fasairanana lalina ny firenentsika amin'izao fotoana zao izy no afaka anala na anovo ny tantaran'ny firenena ny malagasy ihany tsika samy malagasy ihany zay tena mbola mieritreritra hoe mahatsapa sy tia ny ty Madagasikara ty lizy anefa dia zao tsy ho amin'ny alalan'ny tahotra no ahafahantsika manala ny Madagasikara amin'izao fasairanana misy azy zao mila mitafy fahasahintsika mba ahafahantsika manova ny tantara